Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Tsy ampy fitiavana ny olona be kizitina. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Andeha ho resahantsika indray amin'ity an'ity ity resaka fahakizitinana ity. Satria maro be ny olona no tratra ny toetra ratsy io. Ary amin'ity an'ity dia te hanafaka anao amin'izany Andriamanitra. Manasa anao hanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity. Rehefa jerevantsika ny Baiboly dia mazava be ny anambarany azy ao fa ny olona be kizitina dia olona tsy ampy fitiavana. Inona moa ilay fahakizitinana aloha? Raha faritana ilay izy dia tsy inona fa iren'ilay olona izay mora tezitra ireny. Na zavatra kely tsy misy dikany azy dia efa mampatezitezitra azy. Dia mandraparivan'ny andro izy dia ohatran'ny sorosorena sososositra foana ary tsy mety mahavita manindry fo mihitsy. Rehefa misy zavatra tsy mety amin'ny lohany fa dia mitsifotra foana zay ohatrohatran'izay zany ny fiainany dia tezitezitra foana izy dia tena sarotra iaraha-miaina be mihitsy io olona be kizitina io izay mbola ho resahako izay rehefa avy eo. Dia ohatrohatran'izay ilay izy. Dia rehefa jerevanao koa nefa ny Baiboly any amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 dia tena miresaka zavatra ohatran'izao izy. Misy toetra 9:10 ao izay anambaran'ny fitiavana manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 9. Dia misy toetra 3 izay ambarany manao hoe ny fitiavana ho izy maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mora sositra. Ireo zavatra 3 ireo zany aloha raha raisiko ireo. Ilay voalohany dia maharo-po. Ny dikan'io hoe maharo-po io avy amin'ny teny roa ilay izy, maharitra sy ny hoe fo. Zany hoe ny fitiavana zany no mampaharitra ny fontsika. Dia rehefa tena dinianao ny dikan'io hoe maharo-po io amin'ny teny frantsay dia hoe patience. Zany hoe ilay fahazakanao mitondra ny fahadalàna ataon'ny hafa. Ela zany vao tezitra, ela vao mamaly. Izay zany ilay antsoina hoe faharo-po. Dia io tena toetran'Andriamanitra io. Rehefa ambara zany hoe maharo-po Andriamanitra dia ny dikan'izay ela zany izy vao tezitra. Zany hoe ny fitiavana zany dia tahaka ny hoe micongeler ny fontsika mba tsy hahatonga antsika tonga dia hisendoatra be ao anatin'ilay fomba fanahiny. Dia ny fitiavana zany no mahazo lazaina hoe mitemporiser ny fontsika zany ny fitiavana. Dia rehefa misy an'io fitiavana io zany olona dia tsy mora misendoatra mihitsy izy ary tsy mora tezitra izy zany. Zay zany asan'ny fitiavana. Ka izay no mahatonga an'ilay olona hoe isaka misy zavatra kely tsy misy dikany dia tonga dia efa menomenona dia tezitra dia efa mitabataba. Dia izay ilay midika hoe tsy misy an'ilay fitiavana zany ao anatiny manampy azy satria izay no asan'ny fitiavana. Dia ny faharoa indray dia hoe ny fitiavana mora fanahy. Ilay mora fanahy rehefa jerevanao ny Baiboly amin'ny teny frantsay dia hoe gentil, kind amin'ny teny anglisy. Zany hoe olona tsara fanahy. Olona mora le mora zany dia mora iaraha-miaina, mora resahana, mora entina, mora anaovana zavatra, ohatraohatran'izay zany le hoe mora fanahy. Zay le olona tsara fanahy. Dia ny olona be kizitina nefa tsy mandina an'io mihitsy fa izy dia tena manahirana foana miara-miaina aminy. Manahirana daholo ny zavatra rehetrarehetra izay atao aminy. Dia izay. Raha ohatra zao anao ka miara-misakafo aminy, raha ohatra zany ka be kizitina ilay renim-pianakaviana ohatra dia tena sahirana mihitsy ilay zaza satria vao mihetsika kely fotsiny, vao misy fihetsika tsy mety kely fotsiny ao ampinanakanao dia fa tsy mety zao, fa inony ity, mandreraka mihitsy nareo, mahakamo mihitsy ianareo. Dia izy mieritreritra ny tenany hoe tena izy ny tena mahay indrindra sy mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra fa ny olona dia ohatrany hoe vendrana sy tsy mahay izay tokony ataony daholo. Dia izay no mampakizitina azy io, izay ny fiheverana ny tenany. Nefa tsy fantany fa tena toetra matorany devoly azy ilay izy mba tsy hanana ny fiadanana, mba tsy hanana ny fifaliana mihitsy ary mba hahatonga ilay fifandraisany amin'ny ankohona no potika sy ho simba. Satria raha natady idio fa ny olona izay tezain'ireny olona be kizitina ireny raha ohatra ka ankizy zany dia tratran'ireny le hoe lasa tsy mitentso amin'ireny ilay ankizy satria efa voabedy foana, voateny foana, vao kizitina foana, vao menomenona kely foana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia lasa tsy miteny ilay ankizy. Dia izay no mahatonga an'ireny ankizy ireny jerevy daholo manodidina anao. Fa ireny ankizy le hoe tsy miteny, maninona ary ankizy ity tsy mba miteny mihitsy. Dia izay amin'ny ankapobeny be kizitina ilay ray aman-dreniny dia lasa tozy ilay ankizy ny farany hoe aleo tsy miteny fa rehefa tsy miteny dia milamina. Rehefa tsy miteny dia tsy tezitra mamy. Rehefa tsy miteny dia tsy kizitiny dada. Dia lasa tsy miteny intsony izy, lasa tsy mahay miresaka intsony amin'izay ilay ankizy rehefa avy eo. Zany hoe tena potika mihitsy ilay ankizy rehefa tratrany hoe be kizitina io ny ray aman-dreny.
dia izay ny teneniko toe lasa sarotra miara-miaina aminy. Raha ohatra ianao ka mivahiny any amin'ny tranona olona bekizitina dia vao miditra ianao dia tsy niarabanao sy na mamaky azy fa ny azy ny mamaky azy dia nijery hoe nalainao ve ny kiraronao, nalasa tanana ve ianao, ahoana nanaovanao ny akanjonao teo, fa maninona anao nihetsinao mipetraka, aiza nametrahanao an'ity, ina tena be dia be ary dia malala olona hatramin'ireny hoe antaniny teneniny mihitsy ilay vahiny hoe rehefa mba mipipia miala tsiny amin'ilay fitenenana fa zay mihitsy hoe aleo ozy izy mba mipetraka daholo na ny lehilahy raha fa mipitipitika dia manahirana amin'ny manadio an'izy. Zany le endrika hoe sarotra iraha-miaina, zavatra azo le ferina tsisy dika aza vahiny ve dia ho teneninao an'izany nefa dia zany ny fiainan'ny olona bekizitina. Na miara-minakanina aminy eo ianao na miara-manao zavatra aminy ianao dia tena sahirana ianao satria zay izy mahita zavatra titezerana sy iakarana kely foana izy ao anatin'io zavatra rehetra zay atao io. Dia ambaran'ny baiboly nefany eo amin'ny 9 fa 9 fa ohatsy hoe ny fitiavana ho izy tsy mora sosotra ny fitiavana. Zany hoe zany ny toetra ny fitiavana zany tsy mora sosotra. Le tsy mora sosotra dia le niteneniko teo hoe raha misy zavatra zany mety hoe mampasosotra dia tsy tonga izy dia sosotra hoe mora sosotra kely zany. Indraindray manko ny olona dia na dia toko hoe mifindra toerana fotsiny ary ty baiboly ty teto dia lasa mifindrana keto dia zay dia efa mampimemenina azy. Fa maninona atao eto le baiboly, mba atao io atao koa dia misy tika nareo mba manontany rehefa misy zavatra atao, nareo ohatra zao ianona ohatra zao. Dia zany ny fiainany. Dia mandra-parivany andro dia tsy mba misy fifaliana mihitsy dia ny hafarany marary fo amin'izay izy. Tratrandreny aretina samy hafa reny satria atake mihitsy ny fony ao anatin'ilay izy satria tsisy fiadanana, tsisy fifaliana intsony mihitsy. Dia averiko ihany hoe manimba hatrany amin'ny tontolo ara-panahin'ilay izy, dia manimba ny manodidina azy. Fa ireo zany ny ambaran'ny soratra masina hoe raha manana fitiavana ny olona dia tsy tokony mora sosotra izany. Raha manana fitiavana ny olona dia mora fanahy, mora iainana, mora ny fiainana miaraka aminy. Ary raha manana fitiavana ny olona dia maharo-po, zany hoe ela vao tezitra, ela vao mamaly fa manana an'izay le hoe fahazakana ny zavatra mitranga izay. Dia izay no mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy ampy fitiavana ny olona bekizitina ry havana, tena tsy ampy fitiavana. Ka raha ohatra ianao ka tsapanao hoe tratran'izany na any am-piasana any ianao, mety manao ny ataony tokoa ilay mpiara-miasa aminao fa tsy excuse-nao zany ahafahanao milaza hoe zay no mahatonga anao bekizitina, ny tsy fampiny fitiavana ao anatinao no mahatonga anao bekizitina. Fa na dia toko hoe manao ny ataony aza mpiara-miasa aminao tsy izany mihitsy. Fa raha manana fitiavana ianao dia ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Izany nambaran'ny soratra masina ao amin'ny Korintianina 2:5 ihany. Dia io fitiavana io zany ny tena tsy ampy, fa tsy ny olona mihitsy ny diso. Aza ny olona foana no omenao tsiny hoe ka le ato trano mihitsy pastera, raha ianao no miara-mona amin'ireto zanako reto fa le zanako manao an'izao. Eo mihitsy no hijoroan'ny vavolombelona anehoanao ny maha-kristianina anao hoe izay dia kristianina manana ilay fitiavana. Inona moa io fitiavana io? Io fitiavana io dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mihitsy dia fitiavana, Andriamanitra mihitsy ilay fitiavana. Zany hoe ny fanahin'Andriamanitra zany raha mitoetra ao anatinao dia izay ianao no manana ilay antsoina hoe fitiavana. Ka rehefa mitoetra ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra dia mivoaka ho azy ilay vokatry ny fanahy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Galatiana 5:22. Fa ny vokatry ny fanahy kosa izy dia fitiavana, fifaliana, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, faharo-po, fahalemem-panahy, zavatra samy hafa ohatran'izany. Ny olona kristianina tena mandeha araka ny fanahy dia olona tsotra, olona malefaka, olona azo resahana tsara, fa tsy olona ohatrany hoe biby mampatahotra vao anatona. Zany ve ny olona itory filazany tsara ohatra ny biby mampatahotra vao iresaka aminy olona dia matahotra hoe tonga dia memenina foana, tezitra foana, miakatra kely foana. Zany ve tsy zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe manimba ny fitoriana filazany tsaranao sy ny fijoroana vavolombelona anao io toetra io. Raha hitory teninao rehefa avy eo hoe ao amin'i Jesosy Kristy misy ny fifaliana sy ny fiadanana dia tsy possible mihitsy satria ianao raha jerevan'ny olona mandra-parivan'ny andro memenina sy kizitina foana amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Fa rehefa mitoetra ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra ka avelanao hiasa dia vitanao tsara mihitsy ny miatrika ny zavatra samihafa izay miseho dia manana izay le fahalemem-panahy izay ianao dia tsotra, azo iainana tsara, azo rahamonina tsara. Ary zany ny fijoroana vavolombelona lehibe indrindra hoe asan'ny fanahy masina izay entiny eo amintsika. Ka manomboka an'io ary havana mangatà mihitsy ilay fitiavana
ataovy antombavaka ao anao bekizitiny io ny angataka fitiavana amin'Andriamanitra hoe raha io fenony fitiavanao ianao mihitsy lay vonga-pitiavana agape no hitoetra atao anatiko dia anala ny toetra ratsiko rehetrarehetra dia ovao ny foko mba hanana le faharopoa dia ovao ny saiko mba hamba tsy mora tesitra tsy mora laga tsy mora sosotra dia rehefa avy eo tokoa dia omen'Andriamanitra occasion be dehibe ianao dia rehefa tonga reny occasion reny izy ianao hoe tia mihitsy le mampasosotra ty fa dia za efa nangataka tamin'ny tompo hoe mba omeo le fo tsy mora sosotra dia efa tsy rarahiko an'izany fa dia efa zay zany rehefa very dia very rehefa simba dia simba rehefa vaky dia vaky fa zavatra mandalo tolona eto amin'ity zao tontolo zao ty fa nitokana ihany dia Andriamanitra izy rery sy ny teniny no maharitra mandrakizay aza mikizitina sy mahanana amin'izany fa manjary lany andro laninao amin'ny fiferotanaina sy ny fahatezerana ny androm-piainanao ary tsy ianao ihany simba amin'izany fa ny manodidina anao koa lasa miferinana le mpiara-miasa aminao sahiran-tsaina le mpijanako ao lasa tsy manam-piadanana ny vadinao vokatry ho toetra ratsy io aza mieritrretranao matanjaka satria hoe isaky miteny dia tezitezitra foana dia amin'izay manaiky ny olona fa tena fahalemena io ary tsy ampy fitiavana ianao zany mahatonga andreny hoe raha vao ny olona ohatra ny tsy manambady dia fa lasa tratran'le bekizitina satria zay rehefa tsy ampy fitiavana ny olona dia bekizitina ka ao amin'i Jesosy Kristy ny tena misy ny fitiavana be dehibe indrindra mameno anao ahatonga anao tsy ho tratran'izany toetra ratsy izany intsony dia mety eza ho avoazan'ny fanahy masina mangataka vavaka amin'ny tompo mihitsy dia avy eo rehefa omeno occasion ianao hito amin'izay zany ampianarina ianao asiny test be dehibe milalanao dia ozy ianao hoe efa tsy zany ntsony taloha namiditra raha rehefa iny dia tsy maninona zay hipetrahany eo dia hipetrahany rehefa lasa izy aprimina fotsiny ray ny trano dia na eo ary ny ankizy dia tenenina moramora ny ankizy raha misy zavatra tsy mety ataony dia ndraindraiky io misy zavatra mba hoe tsy tenenina aloha fa tsy dia mandra-parivan'ny andro dia mitenen'le zaza foana dia avy eo lasa tsy manana fahatokisana ny tena ntsony le zaza dia simba mihitsy tena simba mihitsy nitoetra ny ankizy rehefa miara-maina amin'ny olona bekizitiny ka dia aza simbaina ny tontolo manodidina anao fa efa andro farany zao ary tena miasa saina ny olona dia lasa mikizitina be daholo fa itsika kristianina kosa andeha aseho atsika mihitsy hoe manana le fitiavany sika ary fitiavana io no mahatonga atsika maharopo mora fanahy tsy mora sosotra dia mahiray zary havana ho an'Andriamanitra rerany vonahitra amen.